faly miarahabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika nahatratra ity fotoana ity izay fotoana ifanomezantsika eto amin'izao Maraim baovao zao ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny anjarantsika amin'ity anio ity dia izay voasoratra amin'ny Jaona toko 10 ka ny andininy 7 hatramin'ny andininy 10. Filazantsara araka ny Jaona toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny 10. Nefa mialoha izany dia hivavaka isika. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino fa tsara ianao. Ny famindramponao maharitra mandrakizay. Misaotra anao izahay amin'ny hafahanay mbola mizara ny teninao amin'ny vahoakanao any amin'ny isa tokantrano any na amin'izay alehany any amin'ny toeram-piasana ho an'izay efa afaka miasa. Misaotra anao izahay noho izany dia taio ary ny teninao hamaka lalina hanamboatra anay mba ho tena tafaray aminao izahay na dia tafasaraka amin'ny tranonao aza dia miray ao aminao izay tempolo tsy natao tanana ary mpiandry-ondry tsara efa nanolotra ny ainao hamonjy ny ondry. Dia taio ary Jesosy izao teninao ambara izao avia mitenena fa mihaino anao zahay. Amen. Araka nefa nolazaina tamintsika teo dia ny filazantsara ny Jaona toko 10 andiny 7 ka hatramin'ny 10 no anjarantsika izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy indray Jesosy taminy, Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, Izaho no vavahadin'ondry. Ny Mpangalatra tsy avy, ny Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho no vavahady, raha Izaho no hidiran'ny olona dia hovonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny Mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Tsy dia misy ondry na omby ompiana ambala loatra ka mety ho fantatry ny daholo be ny amin'ny renivohitra. Ny mponina any ambanivohitra no mahalala izany betsaka ary tena atao tsara hidy ny valan'omby ho an'izay faritra mampiasa valan'omby na valan'ondry. Fa ny faritra tsy mampiasa ny reniko indray dia ao no mametraka ao anaty trano, ao ambany rihana ao amin'ny trano ao dia ao miaraka matory amin'ny olona, ny olona ao ambony dia ny omby na ny ondry ao ambany. Dia tsy maintsy tsara hidy ary ao aza ny sasany misy tohatra na lalana midina mihitsy avy ao ambony ao amin'ny trano ao ambony midina ao amin'ny vala na ny trano ao ambany izay toeran'ny omby na ny ondry, natao ho fiarovana ny ondry na ny omby. Ka amin'izany dia voahidy tsara ny varavarana. Ny ao ny sasany izay efa misy varavarana mbola misy hazo be dia be bara koa ao anatiny, ireny rehetra ireny dia natao fiarovana ny tena lehibe indrindra dia fiarovana amin'ny jiolahy, amin'ny Mpangalatra. Fanao ny faritra sasany koa no mampitambatra ny omby, ny ondry amin'ny vala lehibe anankiray, ka tsy omby ampolony no ao fa anjatony. Ary ary amin'ny vavahady dia misy trano. Amin'ny vavahadin'ny omby dia misy trano izay itoeran'ilay mpiandry omby
toerany mpiandry omby na ny mpiambina izay miambina amin'ny alina. Iarovana ny omby amin'ny mpangalatra avokoa izany, satria amin'ny alina ny mpiandry omby de tsy de tena matory loatra na de ao aza ny torimaso mamely fa tsy maintsy mifoha matetetika mamantatra, tsy hoe mijery ny omby ihany fa mijery koa ny vala, mijery ny fefy. Ndrao misy mpangalatra manamtrano sy mangalatra araka ny tenin'ny Jesosy, na mpianika ny fefy, mandrava ilay fefy zay nohereverina fa ho azo antoka, fa hainy mpangalatra ihany koa no manala izany, ka tsy miditra avy aty amin'ny vavahady izy fa miditra ary amin'ny fefy, any no tatahany na simbainy ka hakany ny omby na ny ondry ao ambala. Raha tamin'ny amin'ny faritra be omby na niny faritra atsimo iny, faritra andrefana zay be omby dia tena izany nataon'ny olona taloha. Fa amin'izao ny dahalo tsy miandry ny omby angalarina ho ambala intsony fa mangalatra ny omby eny atsaha amin'ny atoandro, amin'ny maraina, amin'ny 7 ora maraina, amin'ny 10 ora maraina, amin'ny 4 ora tolakandro, amin'ny fotoana izay andrasan'ny omby, ny andrasan'ny mpiandry ondry ny omby na ny ondry amin'ireny fotoana ireny, satria tsy mpanamin'ny trano na mangalatra tsony izy amin'izay fa tena mpanafika, mpiady ary vonina hakankeriny eo ampelantanany fokon'olona ny omby. Fa nilazain'i Jesosy eto dia ny amin'ny fiandrasana. Ty de maneho amin'ny maha taranaka ambanivohitra ny Jesosy any Nazareta, ary io no fitenenana tamin'izay hoe moa misy zavatsoa va any Nazareta, hoy Filipo, moa misy zavasoa va any Nazareta. Dia io zany nasehon'i Jesosy lazainy ny amin'ny fahafantarany fiainan'ny olona eny ambanivohitra eny, ny mpiandry ondry izay nihaino eny ambanivohitra eny. Ary niseho tamin'ny fahateran'i Jesosy koa izany, fa tao an-tranombilona no nateraka izy, fa mpiosina amin'izay heverina ho fanelikilika na de tsy heveriny fiarahamonina loatra azy. Miresaka amin'ny olona araka ny fahalalany Jesosy, araka ny zavatra hiainany. Eny fa na dia fiainan'ny jiosy aza ny fiandrasan'ondry azy, ny fiandrasan'ondry ny aomby, dia satria tao an-tanànan'i Jerosalema dia nisy vala be dehibe zay nisy ny ondry amanosy ny olona tao an-tanàna. Ka tamin'izay io zavatra io no resahan'i Jesosy eto, ka anondroany ny tenany ho ilay tomponantoka amin'ny fiandrasana ny ondry. Anondroany ny tenany ho ilay tomponantoka amin'ny fiandrasana ny ondry, ka tsy lazainy ho amin'ilay hoe manana trano atoriana de ohatran'ny ataontsika de ao ambany ny ondry na ny omby, fa tena ilay ohatra ny Lazaiko teo hoe ary amin'ny vavahady dia misy vavahadin'ondry dia misy trano zay ambenany mpiandry ondry ny ondry. Fa amin'izay fotoana izay de tena mpiandry azo antoka izy, fa tsy ilay mpiandry be torimaso na manantena ny vala, fa tena mandeha manodidina rehefa vakina matetika ity. Ny tenin'i Jesosy eto dia misy ilazany hoe, ilazany raha ny mpianika ny vavahady dia tsy tompony ondry fa mpangalatra. Zany hoe fantatry Jesosy reo mety mianika ny vavahady ka nimba na mananika ny fefy, ka nimba ny fefy hangalatra ny ondry. Fa lazain'i Jesosy amin'izany fa izy no vavahadin'ondry. Izany hoe na ny mpangalatra aza tsy ho tafavoaka mihitsy raha eritreritra hoe ho any amin'ny fefy no iakarany na hidirany, fa tsy maintsy hiditra eo amin'ny vavahady izy, satria tsara ambina na dia ny fefy aza, tsara ambina na dia ny fefy aza, ilay mpiandry mahatoko zany. Ka ny vavahady no lalana
everina fa mora sy tsotra indrindra, mety everina ho tsotra hidirana, kanefa lazain'i Jesosy fa izy no vavahady. Izy no vavahady. Amin'izay dia ilay afaka mivoa sy afaka mihidy. Tsy vavahady sy mahafantatra ny miditra sy mivoaka nefa, fa vavahady mahafantatra ny miditra sy mivoaka. Asa ity angamba ny mety fomba fiasan'ny olona amin'izao dia ny kibe no apetaka eo amin'ny vavahady na fanondro dia misokatra le varavarana, dia mety mahafantatra tian'ny olona ho fantarina ny mpiasa ao zany, dia tonga dia fantatra daholy rehefa mahiditra ao. Raha tsy manana izany marika izany dia tsy tafiditra ao, raha tsy fantatry ny vavahady io dia tsy tafiditra, tsy mahavoa ny vavahady. Fa Jesosy mahalala tsara izay miditra sy mivoaka, ary lazainy aza fa misy izay mety hiditra sy hivoaka kanefa dia mpangalatra tsy jiolahy. Ary fanaon'ny mpangalatra zany, fanaon'ny mpangalatra zany tamin'ity toerana anankiray dia vidy zavatra tao amin'ny fanaon'ny mpangalatra moa zany na eto Antananarivo. Ny olona variana le mpivarotra mivarotra dia variana eo, kay le mpangalatra efa tafiditra ao anatin'ny toeram-pivarotana nanomboka tamin'ny atoandro, dia ao izy niafinao amin'izay toerana nahafahan'ny afina. Tonga ny firavana, nidina ny trano fivarotana, efa misy mpangalatra ao miditra ao nanomboka tamin'ny atoandro. Alina ny andro, namohany vavahady varavarana izy, taona ny entana tsy moramora tao, taona ny entana tsy moramora, nanala ny entana tao, tao ny olona tsy nanapo. Ary io le lazain'i Jesosy hoe io le mpangalatra sy jiolahy niditra talohany, niditra talohany ary mihevitra fa hamoaka, kanefa hoy Jesosy tsy ahita lalana ivoahany izy fa ilay mahalala ny zavatra rehetra no miambina ny vavahady. Tena vavahady, fa tsy mpiambina vavahady Jesosy, tena vavahady. Ary io no lazainy, ka na misy aza mieritreritra hita lalana, afaka hitady lalana mialoha, dia tsy tafavoaka izy. Ny fahavalontsika dia ny devoly fahavalontsika ry havana dia indraindray te hiditra tsehatra mialohan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Te hiditra tsehatra mialohan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Eny fa na dia voatendrin'Andriamanitra, na dia zanak'Andriamanitra azy tsika, dia mitady lalana ny devoly, mitady hevitra ny devoly, ahoana ny fomba hidiran'ny mialoha, ary amin'izay dia mamboly fomba samy hafa ao anatin'ny fiainan'ny olona izy, mba hangejany ny fiainan'ny olona ny amin'izay hanakanany ny olona tsy hanana fiadanam-po, ka feno tebotebo lava, feno tebotebo lava. Tsaroko tsara ny adina trehana ngamba ny tsirairay manatrika izany mandritra ity Covid-19 ity. Na dia zanak'Andriamanitra izao aza, manana toko izao aza, fa ny anjelin'Andriamanitra hitoby manodidina izay matahotra azy, manao asa matetika ao an-trano, manokana fotoana hiaonana amin'i Jesosy sy fonana aminy, angatahana fiarovana aminy. Fa misy fahavalo miditra aloha ihany, misy fahavalo miditra aloha ihany. Dia toy indraindray toa mararirary ny andoha, toy indraindray toa te hikoakoaka, toy indraindray toa malemilemy, dia matahotra, dia mandrahona ny fahafatesana, mandrahona ny Covid-19 hoe voa ianao, dia very
Jesosy. Ka na nivoaka ny trano na ny olona hiditra ny tranonao aza toa atahoranao daholo, ny olona hivoaka ny tranonao atahoranao daholo, ny zavatra rehetra mampatahotra daholo. Izany no iainantsika izao. Fa raha mandalo eo amin'i Jesosy ilay vavahady, fa tsy miara-miaina amin'ilay mpangalatra sy jiolahy, dia satana fahavalo tompony fahafatesana ka mandrahona antsika isan'andro ny amin'ny fahafatesana. Fa raha Jesosy no andalovana, dia hoe Jesosy hoe hiditra sy hivoaka izy ka hahazo hanina. Indray isika dia mametraka zavatra hafa melohan'ny fiainantsika. Jesosy ny teny, Izaho no voalohany. Hoy izy any amin'ny Apokalipsy any. Izaho no voalohany, Izaho no farany. Izaho no voalohany, Izaho no farany. Ary ambarany koa zany any amin'ny Isaia any, Izaho no voalohany, Izaho no farany. Miverimberina matetika ao ilazany Jesosy. Ary izy, hoy Jaona, no nahariana ny zavatra rehetra. Raha tsy izy, tsy nisy nahariana izao zavatra ary rehetra izao na dia iray azy. Izy no ny siam-piainana. Izy no ny siam-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ka raha ivelan'i Jesosy, raha Jesosy no atao hoe atao laharana faharoa, laharana fahatelo, fa tsy Jesosy no hiaingana ao an-trano, amin'ny anaran'i Jesosy no hiaingana ao an-trano, amin'ny anaran'i Jesosy no hiantefany fiainana manontolo, hiditra any an-tsena Jesosy eo, hiditra amin'ity tsena be olona ty aho, tsy maintsy hiditra ato aho, hitady sakafo, hividy sakafo. Ka na dia tao aza ty sarom-bava ity, Jesosy ianao fiarovana lehibe. Jesosy no aloha. Handray ity vola ty aho Jesosy, mety misy tanana maro nandray ity vola ity, ka mety misy olona voan'ny coronavirus nandray an'ity, nefa tsy maintsy mandray an'ity aho Jesosy. Ianao no ialoha lalana. Raha Izaho, hoy Jesosy, no hidiran'ny olona, dia hiditra sy hivoaka izy sady hahazo hanina. Tsy anana iahy. Izy no fiainana. Izy no fiainana. Izy no fanazavana ny olona. Fa Mpangalatra sy jiolahy, izay rehetra niditra talohany. Ary izao ny asan'ity Mpangalatra sy jiolahy ity, izy i Jesosy tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, ary izay rehetra ampiasainy dia fandrahonana ny amin'ny fahafatesana. Ka izay mivelatra eo anoloany izay tratrany, dia izao, ho faty aho. Ho faty aho. Ny amin'ny fiainana, inona moa izany? Mieritreritra mandrakariva isika ny amin'ny hoe fiainana. Raha lazaina eo, lazain'i Jesosy hoe izaho avy hanana ny fiainana sady hanana be lehibe. Zararoa ny fisainan'ny olona. Ho ny mieritreritra ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Ho ny mieritreritra izao fiainana izao. Samy tsy diso ireo. Zavatra iray ihany ireo, izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, na dia mbola velona izao aza, dia miaina sady izany fiainana mandrakizay izany. Tsy hafa ny fiainana mandrakizay fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina. Ary teo amin'ny batisa no nampikambanana anao tamin'izany, nampiraisana antsika tamin'izany fiombonana na amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina izany. Ary ireo dia iraisantsika amin'ny trabonjy any an-danitra. Ka ny tenenan'ny Apokalipsy hoe amin'izany dia ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra
amin'ny masony, fa any sy hisy ranomaso na fisetohana. Any tsy misy ranomaso na fisetohana, fa fan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Olona ao amin'ny fiainana dia olona manana toky sy finoana velona, fa na inona mety mitranga amin'ny fiainany ao amin'ny Jesosy izy. Ary izany no nampahatonga ny Paoly apôstôly nilaza hoe ataoko taimboraka avokoa ny zavatra rehetra. Na izay heverina fa ho tombaritra momba izao fiainana izao aza, dia ataoko taimboraka izany hoy Paoly. Ataoko taimboraka mba io isehoany hatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, mba ioarana izany ka ho hita taratra eo amin'ny fiainana. Azoina ny epistiliny Paoly amin'izany, mba isehoany hatsarany Kristy eo amin'ny fiainana, fa eny fa hatramin'izay mety hitondrany fahoriana azy, ka mefara mety amin'ny fahafatesana. Ka itenenany hoe tsy misy veloko an'ny tenany na maty ho an'ny tenany, fa na velona na maty isika dia any tompo ihany. Na velona na maty any tompo ihany. Ka amin'izany dia tena asehon'i Jesosy, tian'i Jesosy aseho amintsika eto fa izy no vavahady. Izy no vavahady. Raha izy no hidiran'ny olona dia ho sambatra indrindra izy, ka tsy misy mampanahy. Ny vavahady ny voalohany raha vao hivoaka ao amin'ny trano, dia eo voalohany na ny varavarana izany, ka dia izy ny voalohany, izy no hiverenana ao indray. Hiverenana ao indray. Tsy hoe nahitan'i Jesosy rehefa nivoaka tany, na atsamba nangataka taminy ny tanam-pahasoavana, hitantana sy hivimbina rehefa tonga tany, rehefa nandeha ny tsena na nandeha nivoaka ny trano, fa rehefa tonga ao an-trano toa tsy mahatsampa, fa ao koa Jesosy, mbola izy ihany koa no hidirana ao an-trano. Fa misy angery olona, ka misy olona vao miditra ao an-trano dia tonga dia fahatezerana no entiny miditra ao an-trano. Tonga dia fahatezerana no ohatrany tsy tao Jesosy, ary dia ady ao amin'ny ao anaty trano. Amin'izao fioboana izao dia malaza be, fa betsaka misy mihitsy ny tokantrano mikorotana, miady ny mpivady, miady ny mpianaka, tsisy filaminana, elo afony ao tokantrano, satria tsy mahatsampa fa ao an-trano Jesosy. Fa rehefa hivoaka dia any Jesosy. Ary tsy misy koa va ny olona mihazakazaka mivoaka ny trano, hitory an' Jesosy, hitady an' Jesosy, fa rehefa ao an-tokantrano helo afo ny tokantranony. Helo afo ny tokantranony, mijaly ny vady aman-janany, tsy misy ninninona ao an-tokantrano. Dia mety manao fialana hoe ka ny asan'Andriamanitra tsy maintsy ataoko. Tsy izany. Asan'Andriamanitra tsy maintsy atao, fa asan'Andriamanitra koa ny ao an-tokantranonao, petrak'Andriamanitra ao andraikitrao. Izany miditra sy mivoaka hoy Jesosy eto, ka sady nitondra an' Jesosy nivoaka, nomeny Jesosy lalana, no miditra koa mahita fa Jesosy no hidiranao, izy ny voalohany. Ary tsy vitsiny tsy mahatsiaro akory efa avy nivoaka any ny misaotra an' Jesosy, ny miresaka amin'i Jesosy indray rehefa tonga an-trano hoe Jesosy tonga ato an-trano indray zahay, misaotra ny amin'ny fitantananao. Tonga ato an-trano indray zahay, miaraha aminay ary, arovy ny tranonay, arovy izahay. Mety nitondra valanaretina avy any am-pandehanana any zahay, tsy misy fanadiovana, fenao no mpanadio. Ary ny
aretina tsy hiditra ato. Jesosy no vavahady. Nanana namana anankiray aho, niara-niasa tamiko, karana izy io sady silamo, fa netiny tany amin'ny efitrano fatoriany zareo aho, dia gaga, fa satria mitokana ny trano fivarotana dia mitokana ny trano fatoriana. Izaho efa pastora zao, vao miditra aho amin'ny varavarana dia ny soratra hitako voalohany dia zao: Jesosy no mpiandry tsara. Dia nijery azy aho, dia tsy mbola niteny aho, dia niditra amin'ny efitra rehetra tao atokantrano, fa tsy nisy varavarana tsy nahitako ny anaran'i Jesosy sy ny andraikitra taon'i Jesosy eo amin'ny ankohonana izay mialoka sy matoky azy. Dia hoe taminy: patron, ataoko silamo ianao. Fa ahoana? Marina izany izy, tena silamo, tena mpivavaka tsara. Fa izaho koa mahafantatra fa Jesosy, satria izay ny eo amin'ny varavarana trano fatoriana, Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Manambaka tokantrano kristianina zany ry havana. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Manahoana ny fiainanao any Jesosy? Tsy afaka hiaina amin'ny batisantsika isika ka hiteny hoe mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra raha tsy miaraka amin'ny Jesosy. Vetsy anery havana io devoly fahavalontsika io. Izy le teneniny amin'ny andiny farany hoe izy tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Tena hamotoka ny fiainanao izy. Tsy afaka hifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra, na lehilahy manahoana na vehivavy manahoana na matanjaka manahoana ny eritreretanao, ny finoanao, fa raha tsy miaraka amin'ny Jesosy izay lalana, fahamarinana ary fiainana ianao, tsy andresy azy ianao, tsy andresy azy ianao. Ny heritsaisika ihany, izay fieritreretantsika ihany, tsy mandresy azy. Fa Jesosy avy azy Nazareta, io no mpandresy azy. Ary hatramin'ny fahafatesana izay no heverin'ny devoly fa faratapy ny fandreseny aza, dia nidiran'i Jesosy eny hatry amin'ny fahafatesana mahatsiravina indrindra tamin'ny fahafiatonana teo amin'ny hazo fijaliana, ka tsy nisy nanantenana na ny mpianatra aza very hevitra sy nanary toko mihitsy, fa tsy ho velona tsony Jesosy. Tena ho maty, tena faty izy, fa izany no nidirany. Ary dia hoy ny miaramila izay niambina ny fasana: zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Raha teo mpandresy ianao, midiry eo amin'ny vavahady, mivoa eo amin'ny vavahady ary midiry eo aminy, fa hiadana ianao. Ry loam-pianakaviana isany, ry zatovo, ry tanora izay manaraka izao fotoana izao, ry sekoly alahady, ao le mpianatra izay miditra mianatra izao amin'ireo mpanala fanadinana, na ny ianao CPE na ny ianao BPC, tsarovy izao. Taovy aloha Jesosy. Andray ny stylo anao ianao, hianatra ianao, ataovy aloha Jesosy. Iza le apetrao eo aloha, fa ho sambatra ianao, ahita fiadanana ianao, hahazo izay ilaina ianao, hanana fahendrena ianao, ary ho voaro amin'ity valana retina ity. Tsy ny fanafody izay ampiasaina, tsy ny tambavy izay ampiasaina, ireny dia nomen'Andriamanitra antsika ireny, fahasoavana ao antsika, fa tsy io ny loha laharana. Jesosy, raha izy no hidiran'ny olona, dia ho sambatra indrindra izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina, izay aza hatramin'ny taloha indrindra, ho azy mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy Tompo fa nampianatra anay ianao ny amin'ny teninao,
taridalana anay. Ianao tokoa ny vavahady, dia mpahirato ny masonay ahita izany vavahady izany. Fa misy vavahady maro mivelatra sy toa mamirapiratra ane Jesosy manodidina anay e, ary de verinay fa izany no fahafaham-po, izany no mety hanafaka olana anay. Ary dia na de hitanay aza, na de ampianarina anay aza, ampahafantarina anay aza fa ianao ny vavahady, dia toa tsy te hizotra makany ny tongotray. Mangataka anao zay Jesosy, raha ny fanainao masina, andresy lahatra anay am'izao teninao zao, mba handalo eo aminao zahay, ka ho sambatra indrindra. De taio ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy miatrikady samihafa am'izao. Ao ny manana aretina, ao ny efa tsaboana amin'ny Covid-19 izao. Jesosy eo, ataovy mitotoka aminao izy ireo, ianao ny vavahady. Ny testa rehetra zay atao tsy mahomby ange zany, raha tsy mandalo eo aminao, ianao mahafoana ny aretina rehetra. Mibitsy amin'izy ireo tsirairay avy, na iza na iza, manaraka ity fandarana ity, na ny eto atoerana ny any ivelany, mba samy hitanao. De misaotra Jesosy Tompo ho voninahitry ny anaranao ane ny fiainanay. Amen.